fonja anaty nosoratany Axiel ovelom'ny ony ajanirina Anjarliva miaraka amin'ny Arliva Le Mec ary tainana antenaina tovrazana mamonjy ny nandray feo Anjarliva ny nana totosa kosa ry maro raha afaka pitso ihany ve nareo dia tsy maintsy makany Mali ka tahoana ry Marianina tsy maintsy mandeha zay rehefa voatendry ny lehibeko dia afaka firy volana izany tatany mody aty Madagasikara mbola tsy fantatra fa arakaraka ny zava-misy any ry tiavina tsy dia lavitra angeny misy any Mali fa ty Afrika ihany firenena anankiray somary afovoany andrefana any amin'ny tapany avaratry Afrika ny misy azy ary tafiditra ao amin'ny faritry Sahel finamarina aloha ny zava-misy aminy dia itsonanareo miaramila gasy ohatran'izao e fifanandriana ny tafi-panjakana malianina sy ny miaramila pokony Touareg no misy any manampitrotraka an'izany ny fampiororona ataon'ireo jihadista algériana ny findramonina tsokotsoko any mijaly fatratra ny olona sivily any Mali noho izany ka mila nitafika amin'ny satromanga ny firenena mikambana hiaro azy fa angamo misy miaramila malagasy koa any amin'ny tafika ny firenena mikambana ry tata ny fantatro mantsy izao dia hoe mpikambana ao amin'ny ONU na firenena mikambana fotsiny Madagasikara misy miaramila malagasy olo-tenantsika koa ny mitafika ny firenena mikambana ka kefa misy olo-tenanareo any izany ko ahoana no mbola hanendrenanareo hiasa any izay ngeny tsy azo hoe ohariny tonga ny fotoana hodin'ireo miaramila malagasy any dia izay indray ny voatendry soloandrareo any malahelo azy izany ka raha matimaty foana any amin'izany tany tsy milamina izany sao tata dia ahoana tsy misy matimaty foana izany ry tiavina ry tata hiaro ny olon-tsotra sivilina ataona ihany fa tsy hoe hifanandrina amin'ny pokony Touareg na ireo jihadista mpanakorotana akory nge aza tamoraina ohatran'izany kosa ilay ahanjanakao ry maro ka ny marina kosa nge ny lazaiko e ny angaviako anareo mianaka fotsiny dia nivavaka ho asy Arivelo fa samy voatendry ho an'ny Mali izay mirahalahy ay ve tata toy Arivelo koa voatendry ohatrany tady izany tokoa ve samy voatendry izay mirahalahy tsy mahagaga fa ray kompania raha teo izay i Arivelo ange mba tsy manambady amanjanaka fa raha sanatria misy mahazo anao any an-tany lavitra any dia aiza anao lehanay mianaka aza dia alefa lavitra ohatran'izany reny sainao ry Marianina na izany aizako olona mivavaka ianao ary mpiandro mihitsy aza noho izany dia matoka n'Andriamanitra foana misy olona mantondony izany ry neny mandana retsy jereo Oae tatatu manahoany tatatu ao mandrosoa tatatu salama retsy fa misotra mampandroso manahoany nareo ato razobavy salama tsara zay fa mandrosoa mipetrapetrara hipetraka ihany fa tsy dia haritra mbola misy zavatra hovidiko izay mantsy ka tsy zavatra momba ny elektronika indray zao zany aina ihany no fitiavako manao bricolage na fanamboaran-javatra rehefa tsy miasa fa haiko anatra n'ity famantaranandro famomandry ny tiaviny ity zao natondriko fa efa vita wow misaotra betsaka ry tatatoa tena faly be afa vita ihany ny famomandroko ny enjera dia simba tena mahay zavatra mihitsy ange tatato ty ka ny anatra momba ny elektronika mihitsy ana izy talohan'ny idiranao miaramila dia misaotra rehefa ina aloha no arosanao ry Arivelo tena aoko zao fa mainka andeha ary Marianina andre kosa vao tonga ve dia andeha sahady manararotrandro toesana fotsiny aza fa hainao ihany ny asanay ka no momba ny asanareo mihitsy ange zao io ady hevitra telo mianan-keto io ry Arivelo efa nilazay lalàna azy mianaka angany fanindrenantsika iasany Mali ry maro efa nilazaiko fa takaninina sady ny ahiasy ny alahelon-dry zareo ka tata kosa ve zany andahoana isineny efa tsy haina mambolana na matona vao hita andray dia sady tsy hay izay miandro sy mety hoe anjohanareo rehefa any reo miaramila hodimbiasa anay ihany aza nge tsy misy matina naratra fa hotsoma tsara eto Madagasikara na izany aza rery maro so ihany fa samy voatendry ho any Mali nareo amin'ny rahalaka amin'izay mba afaka mifanohana ny an-tany lavitra any mahatokinareo mianaka fa tsy haninona kory izay engany ary ny zandriko kokoa tsy avela korerany an-tany lavitra any tsy misy afa-tsy izay reo lahy mantsy fa idada sineny efa samany daholoko tsapako hoe mandamina ny saina isineny fotsiny izy mirala reto ka firenena miady hatrano sy
koa mitamba sy mpampiororo izany ve dia tsy ampana ekeko aloha fa hoe miaramila vahoafana manokana ry zareo kanefa to zavatra tsy mora ny miandra azy ka feno alahelo anao sahato ny foko ry dada malalako le ray tokana tany sady andrina isineny anao ahoany izay raha tsy misy anao Andry fihinana ka nisandrivo maraina ty an-dakozia retsy a manonofo ratsy ary neny dia tsy tia torontsony a zany efa ny sakafo maraina anganareo ny sakafo aloha zay fa andeha maraina ingeny dadandry indry zao ny everiko fa hoe mbola matory dia tsy nofoazo ka hoana hisakafo ve ndry sa hoana okaloko a sady mbola tsy tahinana fa malahelo any dadary neny Andry fa inandray ary ty ranomaso vao maraina ty ry tiavina efa vehivavy lehibe nambe folo taona io ka mbola tsy mahasaradray ihany zany fa tsy afaka ho andohako mihitsy ilay nofo ratsiko dia malahelo be a mangina retsy a mangina ny zanako a fa nofiratsiana nefa izany nofindry izany na nofy afa nisy fahavalona nafika ondry dada dia maty izy ry neny Andriamanitro nofiratsiana ko ary tena fisin'ny zanako hitako moa izy no mitomaniko ka nofiratsy dia ohatr'izany ny nofiny amin'izao fandehanan-drainy izao izy miaraka koa tsy mifakafon-draha teo tonga teny amin'ny siranam-piaramanidiny ivato ny vatanisy nofo mangatsika ny dada teny koa ka sy niarany tomany teo amin'ilay vatapaty misy azy tsika sineny nofo ratsy rezy zany ry tiavina fa tsy misy dada maty zany a neny any angeny nampianatra anao hoe miresaka amin'ny nofo na manome faminaniana amin'ny alalan'ny nofy Andriamanitry ay efa taisindry ohatray avy nitomana nga izy zany no ka malahelo any dada nge zahy raha mba fantatry dada matso ny nofo koa na nofy anao hoe maty tany malia nge hony izy io alle inona foana moa no lazaiko indray rehefa mitomany indry tamin'ny fahakely indry hoe ny zanaka miaramila tsy mba be ranomaso za indrindra ary fantaro fa nisay indry lasa lavitra loatra ny mahatonga indrina ny nofo ratsy ohatran'izany a avy eo finy dada dia aza miahihana mitomany tsony ny zanako rehefa vita ve aloha ny fiomananao na misy tokony anapiko anao efa vita avokoa fa miandry ny fiara-paka sisa efa niomana koa zany zao tatato mazava loatra ary zao no mba afatro amindry ka eno tsara miaino any dada ary ahy indray tsara dia aza manao izay mampalahelo aneny dia ataovy tsara ny fianarana fa hitondrako fanomezana rehefa tonga endry dada matoki fa tsy ataoko very ary tena arahako ny teninao tiako angety dadako ty ka raha ty any dada ary dia mitsika amin'izay fa za malahelo tsony dadako mahasositra ndry ka tsy ny fiara-pakanareo ve zany mampaneno klaksona zany ary maro izy mihitsy izay fa andraso akahitana vetivety aloha waio mangano hoany be masoneny ka tsy maintsy mba malahelo ihany ange aretsy tsy ndry ihany inge ny tiany dada fa za koa hoe ilozako amin'izay nareo mianaka ry marianina ndry tola tsatra ny maso koa ianao mboka amin'izay moa fa nitsikitsikinareo mianaka zao no tena ilaiko hoe izay dia zao tsara ny zanantsika fa tsy maintsy tafaverina etsoroako ny vady malalako misotra maro ombanao anie ny tompo ary iaro anao ny sandry maheriny sotra ary etsoroako koa ny zanako indray tsara ho andry hoendry tsara ka antso izay raha vo afaka mampiasa WhatsApp na Messenger dada eneke zay fa velomina mianaka andao fa hitazana ny fianganao ny mbaravarana zay leto zao no eto amin'ny poste de garde eto fa mahazo mandeha lahy eny ary nefa mba mangatsitsika ry le tsy ato amin'ny poste de garde eto noho izy avy toerana le tena tsy laitry dia afanana tia maly ity efa 3 volana zay no nahatonga afatsika taty fa afanana be ohatran'izao foana no iainana tsy latsaky ny 30 degré o ny hafanana ty amin'izao vantaona izao ko enjana
ny fanamiana matevina satro-pianaovantsika koa moa mahanapitrotraka. Fa ny tombony ho atsika aloha dia tsika saina miambina nyity toeranyity fotsiny. Fa ry zalana matsika mampandritany any Bamako voatra ny tena miasa mafy. Keko fa tsy mafy ny asantsika resy e. Saingy tobo fitehirizana fanampiana nge ty ambianantsika ty e. Dia tsy mahamenatra ny dralapika io na jihadista manafika azy satria misy sakafo sy fanafody. Zany tokoa lesy e. Ka ampiasao tsara ny maso lavitra lahy ty no manodidina. Eny letsy nefa laza isaky ny trarako eto amin'ny poste de garde eto mamaky boky foana fa tsy mijery manodidina kotroko. Mijery matetika koa sana dia mamaky boky aza lesy a. Fa boky inona nefa aloha iny e? Boky nomeny le miaramila malianina be resaka mpandala eto amintsika iny ka. Ay seho zany Kamido. Izy indrindra. Vao herinandro zay nanomezany Kamido anahy ty boky ty. Mahafinaritra aloha zala miaramila malianina e. Mora ifandraisana sady teny frantsay raha teo ny teny ofisialy ety Mali. Dia inona nefa niresahany iny boky iny? Aleo lesy rehefa voavaky manontolo vao lazaiko an'laka. Zay ela zay a. Zaiko. Ka mitantara azy dia hoe aleo voavaky manontolo. Ka 3 pejy sisy ty dia vitako e. Oe, zany eo any le ty fa siaran'iza le ty reny kameo anankiroa makaty reny a. Aiza le ty zany? Reny avy lavitra andrefany reny. Jereo maso lavitra elangy e. Tsy mba fiaran'ny tafim-panjakana malianina mpakahetana atao amin'ny toposika reny le tiro maro a. Jereo ange? Olona sivily ary ve sa miaramila ny ao anatin'ireny fiara lehibe anankiroa reny. Asa aloha fa ohatran'ny fiaran'ny tafika menany toaregina jihadista amin'ny fahitako anazy a. Tsy toareg fa jihadista silamo reny le ary velo a. Jereo ny saina mifaofa eo amin'ny lohan'le camion entiny zalany. Tena fahavalo mafika reto le ty fa tsy indro aingana tsy mibokotra mampandreny Anjomara fanarana. Tonga andromba ny tahiry-tsakafo sy fanafody ato amin'ny tobo reto. Sady roa camion be izao ny olona mitapedina hitiny. Fahavalo manafika tonga e! En position de défense fa miditsakely ny avavady ry zalahy. Feu! Feu! Marosofa masaka resy ny lohan'ombro jihadista. Reny fa mivoaka avy ao amin'ny camion zareo dia miparitaka fa aza amelana. Tandro ihany fa manipy grenade ry zalahy ry maro. Iala hoe! Raisina aingana dia averina any ampandefa azy takan'izao lesy tony grenade tony a. Dimy lavy hatrany ny rainy poany. Tsy maro banay letsy nareo fa matana miverina. Reny fa manao tadotra ty zalahy. Anao fitivitra vary raraka avy hatrany. Andreo amin'ny any atsimolary maro. Maro! Maro! Tena voativitra teo amin'ny tendany zandroko maro. Maro a! Miboboka masiravina ny raha mivoaka eo amin'ny tendany. Maro! Ao fa tapenako ny farany raha mivoaka eto amin'ny tendany lesy. Tena miakatra maso letsy. Manarena zandroko. Maro a! Maro a! Tena tsy mena tsony izy maro. Loza fa maty ny rahalako. Maty ny zandroko ry zalahy. Ataoko ahoana ny laza mivady aman-janany e. Ina rena ataoko e. Ina rena ataoko. Foana raha mahavariana ny tiavina atao lefitranony ato. Tsy rendre mihitsy hoe fitsoko andre sakafo ry tiavina. Oay, aza fantatry neny fa variana eto amin'ny ordinateurako eto dia tsy reko a. Fina mahavariana andre io? Mba mijery vaovao any ivelany ka. Hatramin'ny andehanana indraindray dia mahaliana andre mihitsy ny vaovao any ivelany a. Indrindra moa ny momba ny miaramila ny firenena mikambana misy andro data. Marina raha efianarana indrindra zao no mitoka. Efa nanome toky ny data fa hianatra tsara ry neny a. Izay aloha e. Noho izany dia aza matahotra neny fa arako tsara mihitsy ny fianarako na dia maninona? Na dia misy vaovao tsy mampandry ny saiko aza ny Mali amin'izao. Vaovao inona izany? Mbola mitohy ny korotana ny Mali e. Kanefa mikasa hiala andro miaramila ny firenena mikambana noho ireo namany niara-ny fanafihana serisetra. Izany ve retsy? Tia tatitry ny trano karatra ity izao a. Dia milaza fa nahatratra 8.400 ny miaramila misatro manga maty tao Maliana no mikata 12.4 nakaty. Izany e? Indrindra hatramin'ny nampiongana ny filoha malianina Ibrahim Boubacar Keïta tamin'ny taona 2024. Ka efa taona vitsy lasa ange izany e.
vao tamin'ny 2 desambra 2024 teo aza nisy mahatefatra sy naratra mafy tao Kidalako. Iny Izany dia noho ny fipoahan'ny vanja milevina namandrina ny fiara mifono vy fampiasan'ireo miaramila misatro manga. Tena manahy mafy ny amin'ny dada mihitsy ary neny ka efa nilaza tamintsika nge izy fa tsy misy atahorana ny asany ihany. Kanefa nge izy tsy miantso antsika amin'ny WhatsApp na Messenger atsony efa 2 volana zao. Tsy midika fa izany fa mety misy manjo azy. Tsy voatery izany rery tiavina fa mety mba hoe sahirana amin'ny asany kory zareo. Tsy mba havaliany akory ange ny afatra ny soratra nalefako azy hatramin'izao ry neny. Tsy ataoko ity maso ny tiavina aloha fa naizako aza mba miasa saina ihany. Vao afako maly koa na nofy azy ny tafian'ny fahavalo ary voatifitra teo amin'ny lohany ony. Nanomboka hatramin'izay dia tsy mandra ny saiko fa afiniko an'ity zasy ity fotsiny. Hitaneny fa tsy mahateny neny. Aza hitako ka nisy nahazo any dada any matotsy mifandray tamintsika antsony izy ry neny a. Rery tiavina. Ary na dada toa ary velo koa aza nge tsy haina maty na velo. Aza dia mieritreritra tsy be loatra rery tiavina fa tsy mahalala an'izay mitranga antsika. Ny fivavahana ho azy mirahalazo no tokony masotsika. Tsy haino ny fivavahantsika tsony mantsy Andriamanitra raha be fanahina loatra tsika satria tahaka ny tsy matoky azy. Eny ary aleo tokoa izany mitoky amin'Andriamanitra fa izy no mahay ny zavatra rehetra. Izay indrindra. Ary andao amin'izay sakafo avariany resaka eto fotsiny tsika ka. Oay, misy MP vao tonga ao amin'ny telefoniko izany ry neny a. Ka tsy afatra avy amin'ny namandriva izy izany fa rehefa avy eo re jereny angatsika ihany ange ny sakafo e. Oka kely vetivety fotsiny aloha neny fa neny koa izany. Eo aro le fanapoziko a. Fa maninona rehetra? Tena MP avy any amin'ny dady ity ry neny a. Zany Efa ho 2 volana vao nifaliana no soratako anazy. dia inona aloha no lazainy ao e ha? Teny fohy kely saingy tsara ihany aloha e. Hoe ahoana? Ozy izy hoe salaminareo Oditsoela dia izay fotsiny. Ay, Tsy mba nisy teny mamy na bizoatra ny mahazatra fa dia izay ihany. ka mety mbola sahirana amin'ny asa ngery zareo rehetra. Ka andao amin'izay sakafo a. Tena misy zavatra tsy mazava mihitsy ka. Mody matanjatsaina iry neny kanefa tsy karitro misorotra eny amin'ny endriny ny alahelo. Dada koa moa izany mba manoratra ihany nefa teny fohy sady maivana no nalefany. Sady tsy fanaony mihitsy izany fa inona ary ny tena mariny. Roviana ihany ary dada vao tonga. Herinandro mahery izay ny lasa fa oto nefa mbola tsy tonga ihany hatramin'izao. Tena malahelo anazy aho izany ka. Malahelo ny tambitambiny, ny teny maminy, ary ny anatra omeny koa. Na neny koa aza moa izany dia manjary tsy be resaka intsony atao trano fa malahelo anazy koa ngambany. Ray, iza kosa ny mantontony izany. Aleo ho jereko. Surprise! Andray dada kay. Faliko masina tena tsy naposiko dada. Avy ary be bisou be ary. Ka moa izay fa ataony dada fendrora mihitsy ny tarehako ka. Manahoana aloha dada e. Salama tsara kia. Ary misy n'ity saka tsara tare ty ka ato. Adiny dada ve ny fisiny mino e. Dada ihany aza no nifidy sy nanome anahany io ange. Zany a. Mbola dontony asa koa retsika tsy mahatadidiny eninina. Izy ireny mba namako ato an-trano sady miara-matory ato amiko foana ry dada. Izany moa ry mino. Fandraso aloha metraka nitako atsy anevitra azy dia miresaka amindry avy eo a. Eny ary. Ay tonga ihany dada marina. Nefa ohatrany hoe niovabena ny feony na ny fietsiny. Tsy ahoako anefa izany fifatonga izy ka. Tsaroko maivamaivana ery ny vatako fa afaka ny alahelo ny tambesatra tamiko. Ka ina kiny vaovao ry tiavina. Kay,
Kardana fa sarikivokivy misy zany mba misangy aretsy fandreko dia zarotiny tiako angety izalako ty ay avy aloha re zava tsy mahatanty kibokibo marina tsy tena niova be mihitsy tady ty fa tsy fomba mihitsy misango mahery be ohatran'izao ka ahoana mandeha tsara ny fianarandry mandeha tsara tokoa moa zany sady vao ny sara bulletin zay omaly dia nizonitra ny notiko sy ny laharako tsara sy mahafinaritra kosa zany fa le fampanantenany dada kosa ho mba ahoany fampanantenana inona moa zany le ozy izy dada hoe ataovy tsara ny fianarana fa hitondrako fanomezana rehefa tonga zaho ozy dadako ay moa nisy an'izany tsy nahavimbina retsy fa ty misy vola dia evidian'izay tendrea sy fanomezana ny ilaiko fa tsy vola fa maninona ary dada ny lasa miova be tsotra ny talotsony niova hoanandray ary kialakely ty dray lasa masika be tamoka teo koa dada tena niova mihitsy ianao ka ohatra azafady retsy fa mba lasalasa ny vavako ka tsy ny fiteninao ihany ngefa na ny feoanao azy ohatra ny lasa niova be mihitsiny zany voa mibala tany amalika eny tendako dia zay nampiova ny feoako jereo nge io olatra mitenda koa io nisy nanafika mantsy ny toby namenanay tany zany ve io to misy olatra be tokoa ny tenda ny dada ary mba tsy maty aza nge dada raha izany tsika ndray tsy matimaty zany fa hono nakaiza ndrendry mbola nandeha niantsena izy fa efa ho afika fa ngaho dada tsy anao dosy ohatry ny mahazatra ny dada rehefa tonga ato an-trano mbola andro fa ina problème andry am'izany ka tsy misy fa mba manontany fotsiny ako raha endrindry zao dia maka zavatra hoaniko fa nona zany mofo topaina dia mortadelle zao no misy eo dala le avaingana fa tsy lozandry miraikiraiky eo andraso alaiko ary aza-pijalinao zanako riasy modea vao enina amby folo taona nge izy iny fa tsy olon-dehibe akory zao fotsiny teniko amin'ny lary maharo zany navelona ny lataka an'izao ka tompon'ity vatalina ty ny feoako ihany ny reniny olona fa tsisy arealina na iaho tsy mahafeo azy elahy efa ray vatantsika ka zay tiako natao fa tsy zay telolahy mazava anahoana reny feona ny dada sy neny rehefa tonga avy metsiny eo neny iny tsy mametsiny any dada aloha arany ova izy mety mafy loatra koa ngamba ny asany tany malisa sady naratra saiko maty izy any ka mikorota-tsaina be sy manjarika zintona zay tonga izay ngamba neny fa le hotsenaiko neny neny tonga dada tonga tokoa ve izy eno efa tonga ho izy fa mbola mandro any amin'ny dosy vetivety aloha ay kosa tena makena hita azy mihitsy azy zany fa saingo niova be izy roneny niova hoana retsy niova ny feoany dia niova ny fietsiny dia niova hatramin'ny toetrany maninona zaniko ay ve ary raha navokatry ny asa mafy nataony reny mahatonga an'izany ary tiavina zany tokoa ngambako sady saika maty nge hoana izy fa voatifitra teo amin'ny tendany maninona tsara hoe ry tiavina saika maty izy mbola ho hitaneny moa fa misy olatra be zay mihitsy eo amin'ny tendany eo lalandray rety zaniko sofa velonaina izy ary sorana an'Andriamanitra fa tonga atao ohatrany somatsara efa zay tamin'izay izy roneny fa aleoloha andeha anao devoirany any efitranoko aka ndao ary malahoana ny malalako tonga soa ny vadiko ary tena niova be tokoa ny feoany maro sady misy olatra be eo amin'ny tendany fa misy ina no mibanjina maharitra ianao ka lasa niova ny feoanao sady misy olatra be eo amin'ny tendanaoko voa mibaly eo ry marianina dia zay no mampiova ny feoako misaotra an'Andriamanitra aloha fa mba tsy maty ianao ina nidiran'Andriamanitra amin'izany rehefa salama tsara dia zay aza miteny ohatr'izany kosa ianao ry maharo raha tsy nao ny vitahina nge ianao dia efa maty avendao any zany resaka zany raha ka fa ena aloha ny nentinao tena niova tokoa maharo fa lasaka sitina fahafy zany manontany anao iary marianina nefa tsy manometsy ny azy aloha ina ho any nentinao fa loana zany enao koa
hena atao laoka dia voankazo atao desera ireny ny vidiako e. Sady le poma tianao ny voankazo ny tokoa. Fa andao aloha any an-dakozia sady miresaka raha tsy lanaky ny dita amin'ny fiaramanidina ianao e. Za ndray tsy reraka zany fa nona be fotsiny e. Ka maka voankazo ao anaty havinao ary dia sasao raha nona ianao e. Za aloha anaingim-bary kely vetivety. Tena tsara sy matehinana kosa izany a. Ka le poma tena tianao ngeo io e. Atokena kosa poma fa tinofokena nentinao ty ny tena tsara sady matsiro e. Andriamanitro a, fa nanomboka oviana koa ianao no mihinana hena mata rery mahalo a. Sady zay hena tsy misasakory fa tonga dia hohanina. De maninona nefe. Mandray Sady sakafo tena tiako ny hena mata sady betsaka ry za vidinao zany eo. aoka rery mahalo fa matsiravina na ny fihinananao azy aza. Sady inona tsony koa zany no atao laoka raha olaninao io e. Ireo ndray ty avina hividy ndray fa laniko ty. Mandray Nona be koa ao a. Ary mela tany ry minofa tsy misy anaova kote a. Ale ale wa. Tsara taro sady mahafinaritra aloha mivady lary maharo a. Tena nainaka ela nakazy. Nefa tsy maintsy ho fatany no momba anao na hoe lanao aingana ry asy modea. Tsy rarahako le sa fa za aloha mivadiny ato an-trano a. Za natao anaty mivatany lasy mandidy azy. Fa ela kosa atao ny voagadra na voafonjy atao anaty mivatany lahy ihany. Miangavy anao ry hiala ato amin'ity vatako ty e. Avy anao hiara ihana mivady aman-janako. Tsy miala ato raha tsy sitrapoko le tsy a. Mela re ianao e. Azavijaliana ohatran'izao a. Azafady a. Vao manomboka misantatra ny asambara natao tokantrano lavy a de hiala sady. Vaty sy zanaka mahafatifaty. Vila basy morimorina matamana. Fanaka sarobidy sy fitaovana raitra. Fiara azy entina mitsangatsangana. Ka raha mampividanana azy etiana. Zany rehetrarehetra zany ve de afoko amina. Azafady a. Vokatra ny fikirizako sy ny atsemboko avokoa nge zany tantsanao zany. Saingy tsy velona toy izao ny vatala raha tsy za e. Ho tahaka ny ahoana moa ny fahorian'ny vady aman-janakilara maty-tany malila a. Kanefa aleoko ihany izy mianaka votona alahelo sy misaona. Toy izay ihany amin'ny fitaka sy fisandohana ataonao azy ireo isan'andro. Tsy mamitaka na misantoka azy mianaka le tsia. Ny vatany lahatra amin'izay ihany no ifandraisako amin'izy ireo ka inona ny olana e a. Ny olana dia ny toetranao tsy mba toetrako. Ay. Ny tsara aminao tsy tsara amiko. Mangina le tsy la fahizà mamelona sy mampiasa ny vatala. Ny vatantsika manko e. Dia faly ery ianao mianoko asambarana aminy. Takininne. Eny e, afaka ninona moa fa voafonjy anaty. Zay mihitsy le tsia. Tsy misy mahita, tsy misy mandre fa voabahan'ny fisinao ny vatako. Ka izako na mela sy efa maty. Miangavikanao dia aza mihinana hena mantatsony. Fa sady tsy fombako ane zany mampijaleritretra ny vady aman-janako e. Zany makely ainanareo olombelona. Sakafon'olona mena tamin'ny afo mba hoanina. Dinio angeny biby raha mahandrona amitono e. Kanefa velona sy matanjaka ery le tsy e. Jereo ny liona, ny tigra, ny atsantsy, ny trozona, ny voromahery sy ny sisa e. Ka tsy mitovy amin'ny biby ane ny olombelona e. Mila vatana matanjaka le tsy a. Hena manta ny tena fihinako ary raha velona ny tena fisotroko. Ahoana tsara. Zany izy e. Andeha hijery le vady malalatsika fa sady nona raha teo ka. Varina mikarakara voninkazo ao an-jaridainao angamba izy fa leo jereko. Kompanimba voninkazo mandreraka tsy. Marina tsy levona mihitsy ny zaridainako. Ohatray, fa koa an'izy dia mitonantonana aty amintsika ty ry Marianina. Akoho andry zareo atsy ambadika atsy. Ay kosa. Mahavatra misaoty tamboho mihitsy izy dia eto amin'ny zaridainako nataony fanalan'andro. Jereo nge fa potika mihitsy ny voninkazoko e. Sady naroana azy izy miverina ihany. Akoho vavy mandreraka tsy. Azo atao olana ky izany a. Monko singo ny voninkazoko. Andraso fa ndray mandingana monja dia azo. Hitanao zany. Ka za kosa ve dia ho kinga sy atanjaka ohatranao e. Ary satria tiako ty ihany ny mpanimba ny vonikazonao dia zao ny fanaovana azy.
andray orinaro a tovolosanao velona sady hoaninao vetrany le koan'olony fa ianao ty ve ahony sakafo tondro Mariana maro rehefa tsy mahay miala dia zao saza matsiravinana dia mitery anao aza ka maninne amin'ity vavanao feno raha misy tsy nainako miraviravy losina re ty Andriamanitra zay indray ianao a efa lazaiky tena zany eo masika mbola manao ihany fa inona mihitsy ny nampiovanao tiry maro a kristianina angetsika ary fantatra koa fa mpiandry ahy zao na ny miara mivavaka aminay sy tiavana aza tsy tianao tsony fina no antony tsy mila fivavahan-jany ary Mariana andray ary mangina ianao fa tsy misy hinanako aniny mangina ho a matsiry izany ao Andriamanitra zany no antodiako ty aminao ry ary velo mahagaga mihitsy fa tena niova tanteraka maharo hatramin'ny verenanareo avy any Mali olazaiko amin'ny Marianina ve ny tena marina sa tsy olazaiko mety mbola tsy fotoana ilazako an'izany angamizao ka na itiavana zanakay sady tsy samy sangisangy aminy intsony fa lasa mahery fihetsika be izy aiza nefa firony izy mianaka taloha ohatra n'ireny zaza mifanarakaraka reny ery zareo ary tena hainy maharo hatramin'ny miara-milalao aminy mihitsy zany raha mpianakaviana malemy fanahy sady modely izy taloha fa ankehitriny kosa dia raikizitina tendakanina ary tsy tia fivavahana tsony mahakizitina azy aloha mandalo ihany fa azo tao manaheratsana ianareo mianaka izany fa ahoana no ilazanao hoe mandalo ihany fomba ny miara-mila avy ny setrady mafy izany ry Marianina trouble mental ny lazako an'izany saingaza manahy fa iverina amin'teo aloha ihany ny toetrany rehefa afaka elaela fa ngany sedrady mafy tokoa nareo tany Mali tany sa inona no nitranga tany zany hoe niambina tobo fitehirizan-tsakafo sy fanafody nasanay tany tobo fitehirizana sy fizarana fanampiana avy amin'ny firenena mitiavana le izy saingy mitafiany jihadista salamy tamiko zay ndra iandro zay ary mafy ny adina trianay nisy naratra ary nisy maty mihitsy ary eo namanay tamin'izany dia zany ve no nampiovany vadiko ie zany tokoa satria ady amanena nampivadi-po tena tsy akitsisy ange zany alay sary a-tsaina inge ny pobasy sy ny fofombanjy ary ny raha mandrika nenany tamin'izany tsy mora tokoa aloha zany na ny tenda maro voy mibalaka saika nafaty azy zany tsy moramora taminy ekeko ary zany fa izy ty hena manta sy mihinana koa velona ahoana tsy mahagaga zany raha zao bavy tsy mahagaga ahoana rery ary velo fotona mafy ny sainy any ka manao zava-tsy fanao izy nisy tamin'ireo miaramila namanay azy ange nanjary tony adala-kely mihitsy ary manaraka fitsaboana manokany ka tokony ho tsaboana manokana koa nge zany maharo amin'ny fitiavany hena maty fomba tsotra fotsiny dia afaka ao amin'izany izy ka fomba tsotra inony zany aza sy nahiana fotsiny sakafonareo mandritry ny fotoana maharitra ka tsy menimenina be amin'izany ve izy avy ianao imenimenina fa zarara iny fanampin'izany dia asevy mankaty amiko izy tenenako azy asaiko mankaty aminao mihitsy izy ka aleo ianao zokony no hiteny sy ananatra azy fa mila tsy ho tantanay ny atao indraindray zay mihitsy aizako nana fivavahana aza tsy azo atao imaso no fa tsy tiana aika misy an'izany koa zany dia zany tokoa angery ary velo zao manjary mitokana efitrany zay sy tiavana rehefa hivavaka fa tsy azo atao imasony asevy mankaty amiko izy tenenako azy mbola ao anatin'ny fialatsasatrerinandro zay ka ato an-trano foana eny ary fa misaotra meloha tsy misy isoranao zany fa didiko amin'ny mahazandroko azy zany ry Marianina marina zany fa ngatadalana amin'izay fa efa tondro be ny andro ka tianao dia mifanako resaka fotsiny fa tsy mba nisy masaka aleo reo izokony ao ariana fa mandra-piona aloha ianao eny ary eny fa mandra-piona dia mampamangany amin'izy mianaka any eny eo indrisy ry Marianina raha mba fantatrao mantsy fa tsy tena maro miara-miana aminao fa hiaso mode dia hiaso mode mitafy ny vatany maro sy mampiasa azy arak'izay tiany zany eo fa mitompona andraikitra anatongo izany satria tsy tiako faty ny zandroko tsy manana afa-tsy izy any ka nataoko izay fomba navelona amin'ny vatan'izay efa maty fa nisy voatifitra teo amin'ny tendana fa iza moa elano mipaiko mivadiko tsy vitehena tsondry ary velo esory moramora mivozona akanjoko ny tananao ry asomode dia mbola tsy tezitra za lesy tsy anala fa esory raha afakilà mitady ahy ela ka tonga zao mbola miteny anao farany aho anala ny tananao mivozona akanjoko zaho tsy anala fa esory raha afakilà io alefa rehefa sarotra tenenina ary ianao dia miala tsiny fa olona tsy sala amin'izao ty saronao
tena tsy mihotsana mihitsy le ty marina. misandrokilamonjy aza tsy vahoatsy lakory kanefa ny vatala ray manontolo ingako ambony raha tsepkazô ay tena vokopily amin'ny tany amarina ka tena maharary ny fahamarina. mitsangana raha mbola say asy modenky zao manoloana la zao fa tsy mahary zadra lay maharary akoza le teo fa tsy maintsy mamaly aka miaramila nampianarina iady raha teo le ty ka tsy mitsokady ka se ho hiakely ary hoe mba hitako sany kosa albatatazy hoe sano a iny koa mifanampiny to eretanao fotsiny sady tsy mampaninanao kory ny tontolo sy dakana ataoko afapo ve lasa mbola te amely fa tsy sakalako e aleva tsy nahatotsinanao le teo fa sany ano mafimafy kokoa e ary sany ny tena mafonjy ary iny mafindrindra zany veny mba mafindrindra amin'ny ala toy ny tananjaza manafosafo fotsiny tontolo sy ny takalafa samelaka tatazo kay tena fanamana kay tena amafin'izay temany zany tena jambenatra amin'ny masoko vo te amaina ray moja de mampiraingirangy ala maka fa totondro no ampiasaiko amila io azavonona ka ifanazava aminao angeny ilaiko fa tsy ady aminao e ifanazava amin'inona le tia na tsy mampoziko matanjaka be mihitsy ny vata maro rehefa iasomodeny mampiasa azy ka zao fotsiny teniko amila aza miditra amin'ny fiainanay telo mialaka fa zay aso fiainan'lahy everina mazava tsy reo ngety ala tsy manambady fa manao tokatrano-dabe aty fotsiny manina zao raha mba makavady am'zay mbola tsy mazoto am'izany aho e fantatry efa ny sarabady elahy ary nety mivadany lananaraka azy ny zanakilahy tsy tia mivadany lahy manko ny asany lahy no ela miaramila mpanao viveriny ihany ka velona an'io ihany maty an'io ihany zany hoe asa fivarotanaina ka tsy mety aminy asako zany fa tsy asanao e ny angavikanao fotsiny de aza apahorina ny vady aman-janaky maro apahoriko amin'inona le tia amin'ny finanan-kena manta tsy fasiana ka za le tia zao ny vady marianina ary ray nitiavina fa tsy mahary tsony mazava amila no izany zay tiako ny atao ary zay mahafinaritra ny tanterahana ela iangeny atony fa tsy izy dia tsy nanaiky mihitsy mantsy indrina tsy nividianana sakafo manokana ny sakandria androany ka isam-bolana kosa nge minova mba hividianantsika sakafo manokana ho anazy alery zao izy raha vao omeko an'ity karazan-tsakafo nividiana teny amin'ny supermarché ty aleoko tonga dia mividy sakafo tsaka efa vitany anaty finosana ohatran'izao kia fa ahoana azy neny ka tsy hitandry ihany ve reny karikasina akosototokena natokako ho an'ny mino reny nefa ny ray indrindray mihinana azy voalohany dia kely sisa no avelany fa maninona tokoa aro data ny lasotrany ovabe ohatran'irendrina eny lazainy dadatoandry tampoka fa karotan-tsaina hoana mahazo azy zany ve mpahazo ny miaramila avy ny sedra ady mafo ny zany sangiverina ohatran'ny taloha ihany ny saina rehefa elaela aleoko ihany aloha neny mitsenana amin'ny fiara ohatran'izao rehefa isaky ny avy mianatra fa maninona lasotrany tsy tiako mihitsy ny fitondra ny dada fiara fa mirimorimy be ohatran'inona efa niteneniko mihitsy izy fa zaho foana aloha no mitsenandrika mbola ao anatin'ny kirotan-tsaina voalazako teo mantsy izy ka mampanahy be ihany fitondran'ny fiara ka za indrindra ngerina eny sady lasa masika be mihitsy izy indraindray fa tsy le dada malemy fanahy kely taloha intsony fo nataony neny voamaina fotsiny zao loko maly fa tsena dia menomenona be ohatran'inona izy nefa voamaina ny loka tena tia indrindra taloha nga tsy retina fotsiny fimenomenomany tongatsika fa tonga dia atero any an-dakozia ny entana ao anaty malao retsy za mbola piditra fiara ao anaty garazy aloha ieny ary sady za koa mbola maika amin'ny sakafo any mino faliana be mihitsy zao neny mino raha vao mahazo an'ity karazan-tsakafo ny vidiko ty mandrasa aloha atsona mino fa lasay za reny saka eny ohatray
ay ve dada atao an-dakozia andray fa inona no an'ny dada no mihoson-drabe ohatran'izao fa avy ny dada fa iny eny an-tananao iny tosaka minova iny izy tika dada de sahanao ve ny mihinana ny meno fa maninona no anao ny sakako hoe ray dada de inakenako andray kosa ry dada tsy tianao tsony ary alako ianao ndry finy tomatesitra ndrisy tiavina no any dada ny sakako roneny maninona tsara no any dada ho amino saika anome sakafo anazy sakazo dada efa mihinana azy ny tratra lozinna rehefa andreka mandala makany any efitra ndry aloha fa hiteny azy ahy tsy tiany io tsony azy neny tsy tiany io tsony fa de azo mihinana loatra ianao ty mahary ny hoaninao ny sakanjanako efa biby ve ianao ty sa mbola olona ihany kanona be sady tena kely nefa tsy misy ato trano e de ny sakany tiavina no hoaninao tena tsy mifaditrovana ary tsy mivavaka tokoa ianao ty ka marenina raha matotya ividiano eny isan'andro raha tsy tianao ny tahaka an'izao fa raha tsy zany de mbola hoaniko hatraminareo mianaka am'izay aloha anasa tanana sady anasa vava fa tsy tena natsiry koa lay saka teo ay mamihana tahaka izany izy reny de vitanao mantsy nihinana velona ny sakanjanako tena tsy vanina ianao ry asy mody tena tsy vanina mila mihinan-kena lety sady fampitandremako amin'ny marianina iny iny saka tsara volo iny mipanahy manotiavina sy miara-matory aminy ary tena tiany nefa de nohaninao tsotrao be de be ny saka midy azo vidanana saka vaovao indray izy raha zay mampalahelo azy tofoka ary lotika aminao ny fony fanitary fa mahakahalanao tanteraka izy manomboko izao ary tsy izy rery ihany fa za koa indrindraindrindra noho izany de maninona noho izany de vonohy ny vatako ary melahy amiko fa mijalo ny vady aman-janako ka inona ny tiany lahy minoko ny vatany lahy lazao reo misy any tsy lavitra anao fa ato an-dakoziny atsika zao tsy atoy amin'ny antsy ny vatako vaty zao de zao fa aleoko maty toy zay toeranao andraso ary raha zay ny tiany lahy day ro ka ito antsy fohifohito sa ty lava lela be ty no ampiasaiko ary iny antsy lava lela iny mihitsy ary atao mifanandrify amin'ny foko eny ary fa ho tsatoako an'ty antsy lava lely ty mivatany lahy rehefa zay ny tadiavany lahy jereo tsara eto ny fitaratra lehibe akaiky ny robinet ny anatsatoako azy tena tiako fa atao viainga anary avy atrany de eto amin'ny tsy mifony ala mihitsy no tsatoako isa roa telo tsara tsatoka izy zany isory am'izay miantsa boboky andraha mivoaka ny tratrako manala azy azo ka ahoana ary ohatra to tsy misy raha mivoaka sady mikombona ho azy le feriny dirany antsy teo manao fanovamaso ve ianao sa inona ny dikan'izao tsy fanovamaso fa tena izy tsy misy dikany raha zay tsindrinantsy noho ny métabolisme accéléré amin'ny vatatsika azon'la zany hoe aingana de aingana ny fiforonan'ny sela ao aminy pozina indray sotroana raha izany fa aleoko maty aza-dalailahy le tsa mbola ho avy ny fotoana ialako atao amin'ny vatalahy rehefa misy olona maniry iderako mazava tena lozanao mahalo fa vontona mahelo mafy ny zanako ao an'efitrano eo no nataonao zany mbola mahazaza saina azy ry marianina zay sakafo ka hitomanina ianao ny tsy tia biby sy mahafo mihitsy mba fantatrao ve fa tena tisy ny raiki-pota amin'iny saky iny ny zanako nefa nohaninao tsotro zao tsy zanakao rery koa iny fa zanako aleo fandeha ho any aminy anamboatra ny sainy mandehana mihitsy fa ianao ihany na tonga ny alahelo tsy zakany ao ka ndaso ary manahoany ry ato ry tiavina andray fa nanomboka oviana koa ty ianao ny tonga miditra ny efitrango tsy mandondona kosa nefa za mbola misolo akanjo ka inona ny olana amin'izany akia tonga mba hanala ny alahelo ndringa ahy mandehana ianao mivoakanjo dada mandehana fa mahaletrana ny mitseranao azy tsara sy manitona renge zany vatany tiavina zany tena tiako mihitsy fa aleo safoko kely sory ihany ny tananao de mandehana ianao mivoakany ka eny ary andeha hivoaka tokoa saingy ato amindriana tory any ho alina
tiako sy mahafinaritra ky ny vatandrika ilaiko tena tiakondry anina zanako vavy ary fady anao ve dia sahanao lasaina an'izany tsy manandray anao tsony razako amin'iny ianao zao dia zao fa lehilahy tsy valina mbola velokany fa tsy manandray anao tsony ino ty zava-mamofady ataonao ry asymodea inona koa zany mamofady ny fitorianao fitiavana amin'ny zanako vavy tsy ampy-taona sy hoe hiara-mandry aminy zany hoe zay zanaka lahy fa ty zanako tiako le tsisy ka tsy maintsy ianoko asambarana aminy mazava tsy ekeko kosa ny mety avetanao an-janako afaka anao ninona nefa elahy keko fa oto zany marikoriko amiko kanefa dia tsy maintsy ho tanterahako fa mila fafinaretana sy asambarana ary tsy misy mahasakana amin'izany mazava amin'lahy lozinona re ty ry lanitro efa tafahoatra kosa zao ary tsy ekeko ka nefa ho afa manao inona moa dia za zay iverinjanako manao toetra ratsy aminy nefa za azy ty vaofonjy anaty vatako dia izany nataony anazy tatatoa sanany vavy tsy ampy-taona kanefa zany resaka nataony tamiko tena tsy mety kosa zany ka ary na ampy-taona na tsy ampy-taona dia olo-pady azy sady tezitra ny malahelo mafy azy tatatoa ny sakatsy foko no hohaniny dia izao indray ny vatako ny tetafiny lotoina ireo mpanolona marasina sy mahatieritreritra aza retsy efa tsy hita nanaovana azy dia izy koa nangatsapona toy izany tena kefy tanteraka ary tatatoa tsy haiko tsony hoe tena raiko veny ao an-tranonay sa olo-kafa tena mampalahelo aty za azy ty marina inona ry nataoko raha mba fantany mantsy ny momba andrainy dia ono fantatra izy mifantaray aman-drenindriva e zao fakanisandrea ty amiko ty zao tsy misy mahafantatra ry zareo ka lazaiko tamin'iny ny adalana nataony dada tamiko dia mbola variana amin'ny famalatra zareo za kosa nanararoatra an'izany dia nakaty aminao mety anahirana ihany anefa zany efa ohatra ny afo be mihitsy angeny fiainanay ao an-trano ry tatatoa tena tsy mahate olona ntsony io zany ve anaka hatramina tonga vandata avy any malizay dia tena niova be mihitsy ny fiainanay satria tena niova izy efa ndresahandrenindry tamiko aloha zany ary efa niteny andraindry asaingy tsy nahony akory tsy te hiverina ny an-trano sony aka tsy te hiara-miaina amin'le ray hafahafa iny kanefa dia raindry izy anefa le raiko taloha ny tiako fa tsy le ankehitriny efa olo-kafa mihitsy ny fiheverako azy mbola ho avy ny andro ampiverina ny toetra ny tony taloha retsy fa mahareta tena tsy mino an'izany azy tatatoa fa raha sitrako re dia mba avelao ahy hipetraka ty aminao mampalahelo anandry ry tiava ary sitrako tokoa nipetrahandre ty amiko saingy ahoana azy tatatoa voararany lalàna ny fitazonana zaza tsy ampy-taona nefa tsy tena rana tamin'ny ray aman-dreniny noho izany tsy afaka mipetraka ty amiko fotsiny amin'izao ndry andray zany tsy te ho teny aminay tsony ke ho azy zahy mba avelao re za hipetraka ty aminao ozay misy fiara mijano toko tany eo zany eno aza hitako ka ny fiaranay sady le ray masika be iny no mitondra anazy andasa ho jereko tsabaravara-kely iza ny tonga azy tatatoa nirendry retsy nitazako ato fa tsy data tsy izy ka nirendry rery nitazako mivoaka amin'ny fiara ao mandrosoa fa tsy midy io ny zanako neny ny zanako efa nitebiteby be sao dia tsy aty amin'ny tatatoa andry zao ndry fa mba ho aiza moa zary neny salama velo ianao ry ary velo salama ihany fa ahoana marina zany ataondra zandry ao aminareo zany efa manao fanaham-bibina misy dia volo mihitsy le zandrinao zay no azoko ilasana azy efa reko tamitiavana teo avokoa ny toetra tsy mendrika nataony aloha kanefa tiako milaza aminareo mianaka fa ahoana ry tatatoa zany mahatonga maro anao fanaham-biby ankehitriny zany ve fa ahoana ny hoe ianao no mahatonga ny maro anao fanaham-biby ry ary velo no azy neny milony anazavako azy dia mifona aminareo ary izy mianaka mifona aminareo fa voaterina no zava-tsy fanao no ny fitiavako loatra maro ary tsy no fitiavako azy rery ihany fa fitiavako anao reo varay aman-janany koa zandrinao ange maharo
ka tsy hitako izay eloko ao amin'ny fitiavana azy sy ny fitiavana na efa dia manjanany. Sady aza mitomany ry dada-to fa manjarotra ny te-hitomany be koa zaka. Izay sy niny ange tsy mametsiny anao sady tia anao e. kanefa dia meloka ary tsy mendrika anareo ary tiavina. Inona aloha mahatonga anao miteny an'izany elo tsara ry afa azy zao no marina tsy fantatrareo e. Fony za somary voatendry anampiny miaramila misatra manga firenena mikabana tany Mali dia nisy nanafika ny tompona ambenanay. Toby fitehirizana sady fizarana ny sakafo sy fanafody avy amin'ny firenena mikabana le toby. Ary tsy iza no nanafika sy teany robanay tamin'izany fa zareo jihadiste algériana findramonina tsokosoko tamin'ny Mali. Efa nilazainy dada tamiko daholo ange fa nisy nanafika ho ny tombonareo e. Ary voatifitra teo amin'ny tendany izy. Izany koa no lazainy tamiko. Sainga ny solefatra fotsiny hono ny balana avy ny tendany. Tsy izany anefa no marina fa tafiditra teo amin'ny tendany mihitsy ny bala ary nahafaty azy. Izany ve? Ie, tena maty izy ka. Maninona iny ty lazainao e? Azoko ry dada-to. Tena maty izy sady nalahelo mafy any tsy foko fatiny zandroko. Tsareo koa nareo mianaka ary tsy te-laza ny fahafatesany taminareo Andre, ve izany ny marina e? Dia inona navelona azy indray raha tena maty izy ka? Nisy boky ny mila miaramila malianina namanay azy Le secret de l'immortalité ny lohateniny. Ny fampianaran'ilay boky ny nampiariko tamin'ny maro ka navelona anazy. Fampianarana inona atao amin'ilay boky ry dada-to? Fampianarana miandry fanahafa mba hiditra ao amin'ny vatan'olona maty. Anisan'izany ny fanahy ny asmodé. Dia niatso ny fanahy io mba hiditra ao amin'ny vatan'ny maro sy amiela azy indray. Tamin'ny fomba hono e? Raha mbola variana mifampitifitra tamin'ireo mpanafika anay miaramila tao amin'ny toby dia velariko ilay boky taty amiko ary nanao karazam-bavaka fetsona ny asmodé aho. Afaka 2 minitra dia niovitrovitra be ny vatan'ny maro kanefa nitony ihany avy eo. Nivoaka mora mibala tao amin'ny tendany ary nikatona ho azy ilay verinidirany. Dia velona ve izany izy ry dada-to? Nihiratra mora ny masony dia nitsikizy nijery anahy. Mitsangana izy avy eo ary velona soamantsara. Nefa ny fanahin'izany asmodé niditra tao amin'izany navelona azy? Ie, izany tokoa. Saingy mbola nisy pejy anankitelo farany tsy voavaky tao amin'ny boky. Dia no ny afaka 2 andro vao nahavaky azy hatramin'ny farany aka varaontsana sady kesaka. Fa inona ny voalazan'ilay pejy anankitelo farany tao amin'ilay boky? Tsy inona fa fanazavana momba ny asmodé. Hoe maninona? Hitanareo ny anarana hoe asmodé ony dia avy amin'ny teny persa hoe asmodéna izay midika hoe maka fanahy. Na koa hoe sahamady amin'ny teny hébreu izay midika hoe mamotika na mandrava. Andray? Ka tsy fanahy ratsy ve izany ry dada-to? Eny ry tiavina. Démon de la luxure ny fiatso azy amin'ny teny frantsay. Izany hoe démon'ny filaninofo sy fahafinaretana ary filibana. Andriamanitro, loziny ty lazainao ry arivelo Indrisy ry Marianina. Indrisy. Tsy napoziko fa ahy démon nampidiriko tao amin'ny vatan-tandroko. Loza? Nambaran'ilay boky koa fa démon mpaka fanahy sy mpandrava fanambadiany asmodé ary manimba izay lalovany. Anisan'ny lehibe ny démon mihitsy aza satria afaka mibaiko fanahy ratsy na legiona 2 amin'ny fitopolo. Nefa ny legiona ray monja dia misy fanahy ratsy aman'arivo no ozy ny mpandalina. Mifona resy mianaka. Andre, Tena tsy naposiko fa nety ny fitiavako anjandroko any sady tsy foko faty izy. Tsy tena imahary ny miara-miana aminareo iny fa i asmodé. Ve ka tsy tena dada fa fanahy ratsy ilay ao an-tranona iny? Ie. Indrisy ry dada malala. Dia inona ny ataontsika ry neny? tsy hitako izay ataova tampoka amiko loatra soretsy. Andre, Malahelo ambadiko tsy maintsy atao angava dia ny mandroaka an'iny fanahy ratsy ny hiala ny antranontsika. Efa vonona ve ndry tiavina? efa vonona ka. Fa inona aloha ny ataony neny mba tsy hampatanjaka azy e? Tahotra mantsy sao dia mitrotra tampoka hamono antsika eo izy. Izany efa niteny hoe aleo zarery no androaka ny demony aminy. Nefa indray tsy nanaiky fa nisisika hiaraka amiko aty an-trano ihany. Ka tsy tantoko mieritreritra hoe ny indrery ny andeha androaka azoko. Tsy izay zava-doza ataony eo fa tia hanampy amin'eny aho. Ka noho izany dia aza matahotra fa manana finoana tsy tanjaka no ilaina fa finoana. Azo indray izany? Azoko tsara ka. Sainginina ho ano ataony neny mba tsy hampatanjaka azy. Nandaitra nitetika anomantsika.
izy moa tia misotro rano ka vo niditra ny efitranonay a dia nangatahany davongindrano teny an-tanako. Tsy fantany akory fa rano voasina tao anatin'ilay davongy plastika fa tonga dia migohany. Tena nahoana azy neny? Tonga dia nitaraina nararikibo ary malemy tsy hafanetsika izy. Dia nararotiko nametrahana rojo mihitsy lakroa masina teo ambozonany. Ary mbola natondrako ny vatany manontolo ny ampina rano voasina tao anaty tavoangy. Dia ao izy mbola mitaraina sy midridridry ao. Ay kosa ry neny andao angy anazy fa voninay hoentina kosa ny ty tavoangy faharoa ty. Eny fa za tondra nyty rojo vity amatorantsika azy. Ndao an'izay. Ndao azy. Ay, marary aho e. Marary aho. Fa nahoana nomenao rano voasina ry Marianina. Vadinao ay. Maharo ny vadiko fa tsy ianao e. Ay tena malemy ampitoerana masina izy tato. Tsy matahoatra indray aka. Ao nitondra kely amin'iny rano voasina anaty tavoangy indray aloha lohany kely. Ao azy. Sady ho fatorako ny tanany sy ny tongony mba tsy hahafahany mihetsika. Maja faza tondrana avina tatanao nge ay. Mainka ianao tondrahako tsara amin'ity fa tsy tatako zany ianao e. Marary aho afa oke. Ay, oka wa. Nahoana no ampijaliana sy fatorana toy izao ay. Mba hisorony lakroasy anareo ambozonako fa sempotra. Tsy manala an'io aho fa mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta hiala amin'ny vatanao e. Miala miala. Oay sy miteny sady tsy mihetsika intsony izy ry neny a. Tena safotra angamba fa niala tao amin'ny vatany tata ihany efa naratsy. Verinareo fa ampiala ato amin'ity vatana ty moa no nataonareo. Andriamanitro ho tiako adalinareo mianaka dia mino ery fa malemy tokoa. Ndao andositra ry neny fa matin'io etontsika. Tsy hamono anareo zany ankizy Arseria. Olona mivavaka nareo ka tsy hananako fahefana ny hamono anareo mivatana. Saingy za kosa tsy ho afakareo ato amin'ny vata maro amin'ny fomba mampimetaka an'ireny. Dia zany ny zava-nitranga tao an-trano ry tatatoa. Tapatapaka ohatrany tsy misy dika ny tadina fatotry neny tamin'ny vatany. Ny sorony koa ilay rojo misy lakroa nampy ambozonanay azy dia natsipiny ohatrany fako. Zany Meratsy izy nijery any mianaka sady niteny hoe tsy afaka reo ato amin'ity vatany ity afa mandehana ataovy ny raharanareo. lalina zany anaka. Sara fa tsy nivonony azy nareo mianaka. Tsy namono anay kosa aloha izy. Satria mino sy mianko amin'Andriamanitra nareo ka tsy hanana amin'ny fahefana. Tsy haiko aloha ny teniny. Saingy mahasorenana fotsiny fiantsony anao hoe chérie dia naleoko nandeha aty aminao. Neny kosa nilaza nijanona sy afaka mangina ho anazy hony. Efa nitenanareo ange za fa tsy afaka mora foana mifanaratsy tahaka an'ireny e. Fiomanam-panahy sy fifadikanana maharitra ary fomba hafa mihitsy vao mety haroaka an'ireny. Fomba hafinina nefa zany. Tsy ho vitanareo mianaka zany fa leo arery tiavina. Sady efa manomana azy aho zao. Fa ny azoko antoka dia tsy maintsy ho avy hitady andrio zao hiasy mote. Zany very tatatoa. Satria mbola mitsiriritra mafy ny vatany izy amin'ny mahademony ny filandratsy azy. Inona zany ataoko ry tatatoa? Atao atrandray aho zany ko. Efa nahita hevitra ka. Ndeha aloha mankany mamandry dia rariva miveriny e. Aleo mihitsy aloha za andeha izao fa tsy tiako koa ny ho tratra eto ka. Ty misy vola ataondriko ty dia mandeha anary e. Misaotra ry tatatoa. Zay fa lasa aloha Oay, misy olona mandondona atao mbaravarana ato zany. Tonga dia ampanosory etsy Andriamanitra, to ianao. Za ihany fa hoaizy ndriry chérie. Any avelaonao ny sandroko e. Inona ny dika zao riasy motea? Hitady an'ity chérie-ko ty lay tsy niatondihako. Velao izy fa mahita hevitra tsara be ho anao ahy e. Velao aho fa zatasonina ohatran'izao. Mahazo mandeha ary ndry chérie. Saingy mahita kosa elary ary velo raha tsy tsara tokoa zany hevitra voalazany Ao, mandrosoa dia mipetra fa tena afinahitra anao zavatra ao lazaiko e. Mieno alary ahy. Tsy ngery taona anaty rahako rapitso Dia maninona? Noho izany dia manasa anao sy izy mianaka mba hiaraka hisakafo amiko rapitso arivo. Zay fotsiny ve?
tsy sakafo le tsy no ilaiko fa vehivavy a ary tanora mahafatifaty tahaka andry tiaviny reny ny tena ilaiko e aza tapahalany teniko e akoatra ny fiarahantsika amin'ny sakafo dia tiako raha ifindato amiko ianao tilanga zany sa misy antony manokana satria izy tovavy anankitelo tena tsara tare atorety amiko raha pitsoalina e za vely ty za inge tsy manambady nefa manambola ilibantsika e aikosa tsy alaonao ve miditra ato anatiko dia iliba sy ara-tsambatra am'ireo vehivavy tsara tarena saiko reo hevitra mety koa zany satriako a asambarana sy fahafinaretana bebe kokoa no azoko am'izay tsy misy dika amin'raha izay tiavina fa mandehana moa dia mivenona raha pitsoariva e laviko tanteraka kosa zany ifindranao amizokoko zany ry asy mode a tsy raharaha lalety zany fanay a sa inona ny mampalahelo an'lahy a zokoko ray tapo amiko ary veloko ka tsy tiako ny anjakazakanao amin'ny fiainany ay tsy zara lave zany no findrao aminy dia afaka miaina tsara zay lahy tsy ry asy mode a miangavy anao atsiditra ao amizokoko satria nahoany tiako iana malalaka ohatra ny olo rehetra izy fa tsy takanahy e ay zay sady tsy manan-tsafidy no tsy manan-jo satria voafonja anaty kanefa ho sambatra ny vady aman-janaklara ialako mivata lahy ho sambatra tokoa izy mianaka fa iary velo kosa ho potika manontolony aminy fa iza ny tena telahy re iary velo zoko lasa ny vady aman-janaky lahy samy tiako ry zareo ary samy iriko ho sambatra e de inona ny tadiavy ny lahy ataoko am'izay ary ny elanao amin'ny vatako fotsiny aloha ay ary tsy maninona nahafaty azy zany mila fahafinaretana letsia noho izany mila vatana iainako an'izany fahafinaretana zany fa tsy lasa raha hiala ato amin'ny lahy fotsiny am'izao a tiako anara-po avokoa zay rehetra mahasambatra nofoka ho manome fahafinaretana e de zaranao azy ary velo anolotra ny vatany mba hidiranao mazava loatra letsia toka tena tsy manambady ny dala sady mikarama be ka ho afa miliba sy manara-po tsara rehefa tafiditra ao aminy kanefa mbola mamerina tranony fiangaviako anao a tsy hiditra ao amin'ny zoko tsy de tsy letsia zay sy ary velondrany miaraka manomboka rapitsy fa ampy zay ny atsika ro lahy sady mivady aman-janaky lahy koa ty vavaka be ka tsy mety amiko e dia misaotra indrindra ry izy telo mianaka nanaiky ny fanasako asa raha nahafapoanareo ny sakafonarosoko fa zay aloha mba vitako e tsy misy isaoranao fa lava andro iainana rery ary velo a tena voky sady afa-po fa izy mianaka ntsiko za koa tena voky be fa de misotra betsaka ry dadatoa mahafinaritra letsia na za koa aza hiato am'izay fa voky ka iny ary fa mbola misaotra trany am'ireo fanomezana natolotrareo e ary amarana antsika an'izao fiaraha-mikorany zao a dia misy surprise tiako atao aminareo surprise inandray zany ry dadatoa aleoloha izy teny voalohany a dia raiso ty valopitiry marianina ty dia aza sokafana mihitsy raha tsy efa mivoaka nyty trano ty nareo zay mba ingaviako a fa inany ao anatiny ny valopiny ry dadatoa za koa aza mba tia alala nefa dia tsy azo sokafana eto ny akiko aleo fa vo mivoaka ny atokotany sika dia aseko sokafaneny iny ka fantatrareo foana ny ao anatiny iny e ary ny surprise manaraka dia ny fanolorako ny vatako idiranao ry asy modea ao anaty tsara ry dadatoa misaotra letsia inona ny mampiketrona ny tavanareo mianaka am'izany e laviko kosa zany ary tsy ekeko ry ary velo a za koa tsy manaiky an'izany ry dadatoa mangeninareo mianaka e izy ihany ny tompo-tsafidy fa tsy nareo akory aleo mangina so dia mahita raharaha etoka ka hoana vonina ny andray avy ele tselary ary velo a ary iriny lahy tokoa ve nitirako ao amin'ny lahy tsy afaka niditra ao amin'ny olona ray aho manko raha tsy mifaniriny zany na misy mivavaka amiko mba hitirako amin'le olona vonina ny andray anao ary iriko zany e ary mifindraha amiko zao dia zao fa hoay fa manino ianao ry dadatoa dadatoa aza miteny anao tiavina fa manino dadatoa aza miteny fa velomnareo to miara-safitra mpitoerana ry zareo mihitsy elo azy eny sady miara-miofotrofotra ny vatany no samy miakatra ny voamasony dia misy setroka mainty be mivoaka amin'ny vavany miasa modea ary
miditra ao amin'ny vavany Arvilo. tena mampiorokoditra ka niditra tao amin'ny dadato daholo ilay setroka ary izay efa manomboka toy ny vatany fa ina reny dikan'izao hoe ny dikany dia atao amin'ny vatany Arvelo indray azao e kanefa tsy sitraky velively zao ataonao zao ry Asmodée. ay dada izay le feo any dada velo dada zinena tena enako fetilo maro tena za tokoa ty fa tsy le fanaratsy vanina vao niditra ao mizokoko e. moramora mivavany lasa maty fanondroany eo a tena ny findro amin'ny dadato tokoa le izy rineny a teny mbola tsy tezitra dia lasinareo mivoakany daholo sao mahita loza amikeo lasa oa tena tsy misy hevitra ntsony fa andao ivoako tsika ry izy mianaka andao sika andao ary mandehana misy dia katony tsara mivaravarana yeso ary izy telo mianaka ary satria efa miray vatantsika zao dia ahoana amizay ry Arvelo a efa voalazako anao maly fa ho avy eo reo vehivavy nasaiko e dia efa ho avy ry zareo fa miandro fotsiny sisa nataontsika zany a isy raharaha eto androany fandao aloha hitsotsotra eny ampandrina mandra-pahatonga andry zareo ary zay mihitsy zao ny saika o lazaiko fa andao androandry aloha e mahafinaritra toy izao ka atao amin'ny efitrano fatorina ato a tianao ve vo jereko fotsiny dia tena tiako ary avy hatrany dia atoriako ka dy fa inona le ty zany maneno ambany fandrinany lazany a inona ho azany maneno ambany fandrinany lazany vatakely voasesika vanjana amboariko e ary hipoka tsy ho ela ny dikany vatakely voasesika vanja eno a ahoana koa navitanilany zany e olty miaramila ngely ty za e ary efa nomaniko fa vo miarina fotsiny ianao dia mipoka io ary 10 segondra sisa tsy poahany le tsy valahary ty finona ny anao valahany zao ho famitehako ny vatako tsy toeranao fa efa avy tsy maharo sy ny vady aman-janany e aleo hipo amin'ny vanjato tsika dia samy ala manenina tsara hipoka ny vanjato ary afo miredareda no andevina ny vatako e tena hipoka tokoa izany marina velo ry izy mianaka maty le zoko nanolotra ny tena mba hanafahany vatako ny gejeny Asmodée ary mijoalajoala sisa tazana mandevina ny tranony miaramila mahery fo sady tianao ny zokonao ry maro a mendrika fisorana ny fanolora-tena nataony dia matao tokoa ve dadato fa tsy misy hevitra tsondry dada malahelo be anazy aka tsy misy azo atao tsondry tiavina ray dadato e soa sika fa tavavoaka miroan'ny fipoahana tao amin'ny tranony arina ho any tao anatin'le valopony meny atsika rineny andraso tokoa e andraso taratasy nisy ny soratanana izany fa ny vaikery maro a nadiniko any an-trano solomasoko vaitaty ary ianao tsara ary fa zao ny vakiny ato ho anareo telo mianaka raha vo mamaky ty taratasy tianareo dia fatary fa efa sambatra ny fanahako eny sambatra aho satria tafahoana ihany nareo telo mianaka sambatra aho fa voaonitry ny tsy nety nataoko dia ny fampidirana ny Asmodée tao amin'ny vatany maro tena tiako ianareo telo mianaka ka ny vatako no natolotro porofiny izany fantatrareo fa ny lozany vady aman-janako aho noho ny asako ka tsy misy antenako intsony fa nareo telo mianaka kosa mifankatiava hatrany farany veloma fa any am-paradisa indray miaona ohohoy ary velo afanareo andray ry dadato izy tena tianay tokoa masy ianao a misotra dadato a tena diantsika izy retsy a eratranena fanjarasika kosa ny manaza ny afatra naretrany zany izy mianaka hifankateritra amin'ny farantsika sady ho lavaka zao fa tsy voafonjy anaty tsony ny farana deo voafonja anaty nosoratany Axiel novelomin'ny Omiajanirina Anjary Liva miaraka tamin'ny Arliva le mec ary tahinanantenaina tovy razana mamonjy minandray feo Anjary Liva ny nana totosa